fitiavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo mba ahafahantsika mandray zao afatra ampitondrainy ahy amin'izao alahady faharoa amin'ny volana May izay anarahantsika indray loha hevitra lehibe hevitsekema manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina, ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny tokatoko faharoapiny folo no hiaingantsika ny andininy fahavalo. Alazaiko aminareo i Jesosy na zovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjen'Andriamanitra, fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjen'Andriamanitra. Eno ike zany filazan'ny tompo azy anake, na zovy manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjen'Andriamanitra, fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjen'Andriamanitra. Mba hatariko ny sainao mandray an'ireto fanambarana ataon'i Jesosy reto, izany fiteny hitantarany liko azy zany hoe falazaiko aminareo. Raha injaona ny tantaran'io zao no lazany azy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zany fomba fitenin'i Jesosy, ary tsy zaona ilay akaiky azy mandrakariva iny mahafantatra mandre tena matakatra zany fanambarany tompo zany. Sakio azy anambarana an'io hoe falazaiko aminareo marina dia marina tokoa, satria Jesosy tsy teny izay tsy marina aminao, satria Jesosy tsy sanasana izay ambarany aminao. Ny marina dia marina no lazainy aminao. Na zovy dikan'izany tsy manavaka, tsy misy hoe ny jiosy ihany, tsy misy hoe ny mahalala sy mahay ihany, tsy misy hoe ny manakarena sy ny ambony ihany, tsia fa na zovy sakio tena manavaka tsara hoe na zovy no manaiky ahy hoy Jesosy. Sakio tsy hoe na dia tsy manaiky azy ny manana dia mahazo lanitra ho azy, na dia tsy manaiky azy ny ambony dia tafiditra ho azy, na dia tsy manaiky azy ny jiosy dia ho tafiditra tsia, fa na zovy tsy manavaka zany na olona na sokajin'olona, fa iza na iza dia mila manaiky Jesosy. Ary tsy sarotra raha zatra taikio tompo zany, aizake manaiky ny tompo eo anatreny izy eo anatreny olona, zany ve dia ho sarotra raha hoe eo anatreny ataontsika hoe manam-pahefana. Fa eto ny olona zany ny olona rehetra na iza manatrika eo dia eo anatreny ianao no mila manaiky. Any amin'ny Romana toko fahafolo any malaza be fantatrareo fa mivavana ao anakena sona famarinana folo inona sona famonjena. Tsy dia sarotra koa manao zany rehefa tena olona vonona hivavaka. Andriamanitra dia fanahy, ary zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarina. Tena mivavaka dikan'izany fa tsy manao mody mivavaka na hoe miatsara velatsy amin'ny fivavahana. Na zovy manaiky ahy eo anatrehan'ny ilao Jesosy, dia atao tadiavina, karohina, foronina sy fotoana, toerana ahafahanao manaiky an'i Jesosy eo anatrehan'ny olona. Ny toro-teny amin'ny ankapobeny dia tokony handalo an'izany fisedrana, fitsapana, famantarana izay ho safidin'ny olona manoloana ny tompo zany. Mila misafidy ny anina anaiky azy ianao, mila misafidy, tsy manery ianao izy, fa ianao no mifidy hoe anaiky aho, anaiky an'Andriamanitra aho, anaiky an'i Jesosy amin'ny fiainako aho. Mahafantatra olona anankiray vao vita kariavana misoratra masina ny tantara azy Genesis toko 13. Tadidinareo izany tantara izany.
fataran'andriamanitra hoe ny zavatra ny azo rehetra ao am'izany tsy azona rehinanana kely fotsiny zay lazain'andriamanitra taminy zay tantarainy Adama taminy no hoe tsaka ny azo rehetra azona rehinanana le secret io hitany devoly tamin'ny alalan'ny Maria ny secret tsy fantany devoly tsy reny devoly akory io fa Adama nandre azy Adama nilaza azy tamin'ny vadiny secret de Dieu samy sokiriny zany no tiany disoina fotsiny de niporaka eva hoe tsy hoe ny azo rehetra ka fa ny eo fony sa ihany de vo vaky resaka zazalahy mpanao an'izany any mpaniarana any mpivoriana any mahita olona maneritreretiny ohatra mahafinaritra itsy de mamaky resaka mananaky de vaky resaka vo vaky resaka de va mitohiny fa tia devoly resaka tonga de mitohiny resiny lavo vo fitaka eva de mihinana de mimeno ny vadiny de nantika le tenin'andriamanitra lazain'andriamanitra tamin'ny Adama izy Genesis 2:9-10 aoizy andriamanitra tamin'ny rahalehilahy ny azo rehetra ao sady azonao hinanana avoko fa ny azo vonosa de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao nitikainy izy mivatsy samy tenin'andriamanitra tafiditra fatikana ny tenin'andriamanitra tafiditra ny ota vo fitaka nandan'andriamanitra lasa mpandan'andriamanitra le olona no ariany Adama Eva no fitahiny devoly Andriamanitra fa devoly zany mpamilovily safidy zany devoly zany mamitaka anao de lasa ianao mba te anaiky an'andriamanitra iny anao mba nieritreritra mba anaiky an'andriamanitra vo viliny handa hiala mifanekenao an'andriamanitra ao ny fiainanao tandriamanatra ary zany fa tsy misy olona de tena hindia hoe tsy anaiky an' Jesosy zany za mino fa tsy tsisy olona manana an'izany amatony olona lasa am'izany fandavana an'andriamanitra zany samy lazan'izany ao ho vitany devoly izy mety misy teny tokony hoaitsika afatsika manohitra taloha vakina ny Petera 2:10 Petera 2:10 ny andininy fahavatry ny fasivy vo manonona fotsiny any fa hainao jejery izy indrindra moa ny mpianty de mahay an'izany mihitsy de fahavatry ny fasivy mahonona tena miambena fa ny devoly fahavanareo mandedera tahaka ny liona mierona mitady zay arabany inangeny toiny toero izy de ndeny fasivy toero izy ka miorena tsara finoana ianareo satria fantareo fa zany fahoriny zany de manjony rahalahy ianareo eran'izao tontolo izao toero izy mba hafanao manaiky an'andriamanitra hafanao miala mivitapitaka tao devoly amilina ny safidinao toero izy eny indiny anankiray faharoa Efesiana 2:7 hainy mpiandrika io zany tiako lazaina amle hoe mpiandry ny olona efa zatra mamaky baiboly de mahijejery an'izany ko Efesiana 2:7 vo nidiny any koa raha zany indiny zany efa tsy miteny tany zao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly maninona aza manome plasy ao amponao ho an'ny devoly retsika tamin'ny famerakely koa metompy teo ino efa mitsangana am-baravaraka matodolo raha misy mamono ny varavara de hiditra ho aminy ao i Jesosy aninao Jesosy io anjaka ao hitoetra ao aminao hiara-mihinana aminao ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao
tahaka izany jesosy emitraomponao fa raha devolomena toerana tady ty tsara fa tsy misy toerana azy ny devolomenanao afa-tsy ny helo zany ihany azo nomenanao tsisy na inona azo devoly omenanao hoe ampiadana anao hoe ampifaly anao hoe ampilamina fitsia fa ny hoainy ny helo zany amin'ny kado omeny devoly anao aza manome fitoerana ho an'ny devoly anaka koa verina sika nazovo no manaitra alo anatreny olona dia hoe kely zanak'olona koa izy eo anatreny anjen'andriamanitra any anatreny zany anjen'andriamanitra ny amana any an-danitra ke zany donc mba asiko mijerikely zavatra mitranga ao an-danitra ao ianao apokalypsy toko faharoambiny folo apokalypsy toko faharoambiny folo ndiny fa fito zany mety tsy dia lola loatra zany fa lavitra be le apokalypsy pastera fa any amin'ny genesis fidy any amin'ny apokalypsy toko faharoambiny folo andiny fa fito na vola zao misy ady tany an-danitra misy inake any an-danitra misy ady fataza mikaela sy ny anjeliny niady tamile dragona ary le dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady misy inona ady anino io raha resiny devoly sanatriaviny vava resiny satana sanatriaviny vava mikaela sy ny anjeliny de lasany ianao babony ianao ny favalo nefa ny anjeliny dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy kosory tany an-danitra azonareo zany ianao rehefa manaiky an' jesosy eo anatreny olona de keniny anjely kosa eo anatreny anjelin'andriamanitra mahazo toerana tsara toerana mafiorina amenana anjely any an-danitra ianao rehefa manaiky an' jesosy ary ny anjelin'andriamanitra tariny mikaela arkanjely miato anao mba afanao mahazo ny toeranao io tsara izy zany re avany rehefa any amin'ny camp jesosy zany ianao de amin'ny camp mikaela arkanjely ianao de miato anao ny anjely io efa nandresiny devoly io efa jesosy koa efa nandresiny devoly de resy devoly de tsy mahazo mitazona anao tsony izy fa any am'ilay toerana namboarin'andriamanitra ao anao zao mino an'andriamanitra mino ako jesosy nytrano ndraiky misy fitoerana maro de mahazo toerana ao an-danitra ao ianao satria nanaiky an' jesosy za tsy ty ampianatra anao momba ny andininy fahavalo hoe zay mandaa eo anatreny io tsy resaka an'izany aminao a ny ino fosako ny matimatisako io ampianarina anao de ny aizanao manaiky ny tehirizanao ny fanaikenao ny tompo ny fikiranao amin'andriamanitra ny itoeranao am'ilay efa nomaniny tompo anao efa niadiny aina miady aina tenao mafonina mo izany jesosy hatramin'ny aina ahafanao mahazo ny toerana io ianao zany efa novidiny jesosy tamin'ny raha io toerana ho anao io de anao misafidy sisa zao hoe anaiky azy nazovy manaiky ahy eo nandeny olona de ekeko kosisy ekeny zanak'olona kosisy eo anatrenina anjelin'andriamanitra koa manana safidy anao anaka tehirizo ny safidinao anaiky an'andriamanitra aoreny tsara aoreny mafy aomponao zany hanaiky an' jesosy amin'ny fiainanao zany fa hainy tompo tehirizinao anao lay toerana efa azony ho anao rahatero de matoky aho fa ianao iaraka amin'ny tompo ianao anaiky an' jesosy ianao tsy anaiky avilivily devoly atan'andriamanitra amin'ny fiainanao zany ianao de anisan'ilay olona any amin'ny camp jesosy miaro ny intereny tompo ny intereny fiangonana ianao de olona azo tokina iaro
fiangonan'andriamanitra fa tsy sanatria ho fahavalony fiangonana sanatria ho fahavalony Jesosy Kristy fa olona manaiky an' Jesosy amin'ny fiainanao ianao amin'ny atao rehetra amin'ny fifandraisana rehetra amin'ny andraikitra rehetra na aizana roviana misy ianao eo oaina toerizina zany hoe manaiky an' Jesosy eo anatreny olona tain'andriamanitra anaka ny fihainoanao ny safidinao arovan'andriamanitra zany fanekenao an' Jesosy zany ary rano Jesosy mahatanteraka zany fiarovany zany tsy manakaiky etsony devoly izy hitahiry anao eo amin'ilay toerana efa nomaniny ho anao ho azy ny voninahitra mandrakizay amen ivavakisika tompo misotra makasitraka anao zahay fa miteny aminay ianao mampahery anay ianao ary manome toky fa efa mitahiry fitoerana ho anay tsisy maharombaka anay eo an-tananao araka ny teninao sotra tompo fa efa napetraka ao diam-ponay ny fanahinao hidaridalana anay hanaiky ianao mandrakariva amin'ny fiainanay efa nomenao anay rakofanao ny ranao zahay ary nomeny herinao andriamanitra ao anay ny fahefana hiadinay ka andresenako miaraka aminao mba hisafidiananay mandrakariva hanaiky ianao amin'ny fiainanay ndretro zay tompanao tena na io lalana mampahirezo de irezo ary de ekeo eo anatreny ny anjelin'andriamanitra raitsika mba hanananay toerana ao an-danitra ao ny amin'ny Jesosy Kristy sotra tompo amen izy andriamanitra ho memboninahitra anaka izy no isaorana